Mbola eo amin'izay vaovao ny toe-karenina izay hatrany dia efa mahasarika ireo mpanambola vahiny ny ampiasa vola eto amintsika raha ny zava-misy eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Anisan'izany indrindra ny orinasa frantsay Air Liquide. Voalaza moa fa hanatsara ny sehatry ny fampiasana gazy eto Madagasikara izany fiara-miasa izany. Vonina ny ampiasa vola mitetina 70 tapitrisa dolary eto Madagasikara ny orinasa frantsay Air Liquide. Nivoatra izany nadritra ny fihaonana nisy teo amin'ny ministra Narson Rafidimanana misana ny trikasan'ny filoham-pirenena sy ny délégation nanotariany ambassadeur frantsay miasa sy mona eto amintsika izay nahitana ny conseiller économique vaovao sy ny tompona andraikitry ny orinasa Air Liquide. Miaraka amin'ny conseiller économique vaovao ny ambassadeur ny la France izay tonga eto amintsika présenté an'ireny olona mpiara-miasa amin'ny vaovao izy faharoan'izany dia mitondra koa izy investisseur toy ny Air Liquide izay vonona ny ariasa amintsika eto Madagasikara. Air Liquide dia anisan'ny trandraka gazy ary efa hita amintsika izy fa mbola no investissement amin'ny hauteur de 70 millions de dollars eo. Izay no tondrasan'izay ny fampiasanay tamin'izareo teo. Sehatry ny industrie no irahany amintsika. Efa miara-miasa amin'ny Ambatovy izy amin'izao fotoana izao fa ampitombo ary hanatsara an'izany fiara-miasa izany izy zany. Eto amintsika eto Madagasikara ahafahany koa mety manana problème tsika eto amin'ireny tsika hoe gaz ampiasaintsika any amin'ireny hôpital sy ny karazan'ireny oxygène anisany zavatra anankiray iarahana amintsika daholo izany. Raha ny nambaran'ny ministra ihany androany dia tokony ho vita sonia amin'ny fahatongavan'ny filoham-pirenena frantsay eto amintsika mandritra ny fihaonam-ben'ny tany ny teny ampahana manontolo ny teny frantsay izany fifanaraha-piara-miasa izany sy hitondra fivoarana eo amin'ny sehatry ny fampiasana ny gazy eto amintsika moa izany fiara-miasa vaovao izany.